fa izao kosa dia nantena mandrakariva ary tombo lalandava ny fiderako anao. Salamo fa 1:7. Ny atokopirany Koraïta dia misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny navitany ty rakira faheniny tia izay nampitondraina ny anarana hoe anaraka anao. Araka ny tanjon'i Jesosy Kristy, ilay tompo finoana sady mpanefa azy, izao tontolo izao dia tsy misy tino very na dia ny iray ary fa anana ny fiainana mandrakizay. Araka izany indrindra dia ny fahenoana izao rakira izao dia olona maro no irina tapa-kevitra iverina amin'Andriamanitra andrain'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ka anaraka an' Jesosy anompo azy. Misaotra an'Andriamanitra tamin'ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana maro izay nitsinjarainy tamin'ny mpikambana tsirairay tato anatin'ny atokopirany Koraïta. Ary ireo no natambatra-Andriamanitra ho iray na hatotosa ny rakira rehetra ary ao anatin'izany zao rakira faheniny izao. Dia ho vokatra am-panahy maro ane no azon'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ireo rakira maro izay efa nivoaka sy mbola hivoaka ary ho voninahitr'Andriamanitra ireo.